Iresaka kely mandidina ny kolotsaina ny zavakanto io izany mifandraika amin'ny lafiny fizahantany kosa isika manomboka eto nandritra ny andian'ny fahefatra tamin'ilay hetsika hira gasy makotrokotroka dia nahatratra amin'ny 5,000 ireo mpijery tonga nankafy sy nanaraka izay hetsika manokana izay nikarakarain'ny zareo avy eo amin'ny biraoparitra amin'ny sanan'ny fizahantany eto Analamanga na ny Ortana amin'ny andian'ny 5 dia tanjona ny ampitomboana nisan'ireo mpijery ankafy ity karazana kolotsaina malagasy iray ity. Nahatratra 5,000 mahery nisan'ireo mpijery ny andian'ny fahefatra tamin'ilay hetsika hira gasy makotrokotroka izay nokarakarain'ny biraoparitra amin'ny sanan'ny fizahantany eto Analamanga na Ortana miaraka amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy ho latsaka izay kosa no endrasana mandritra ity andian'ny 5 amin'ity hetsika hira gasy ity izay eritreretina ho toto-tsaina mandritra ny 3 volana isaky ny Alahady ary hanomboka ny 9 Jolay hatramin'ny 5 Oktobra 2024. Hetsika hira gasy makotrokotroka hoentina ampiakarana avy ny sehatra kolotsaina amin'ny soatoavana malagasy zany sy hanamafisana ny asin'ny tanàna. Ny tanjon'ny eo amin'ny Ortana moa zany dia hoe ny mpizahan-tany mihitsy no tena anatrika an'ilay izy. Ny fanokafana zany amin'ny fomba ofisialy eto amin'ny lapan'ny tanàna dia avy eo zany eny Andohalo foana mandritra ny 3 volana zany dia amin'ny famaranana miverina eto amin'ny lapan'ny tanàna. Hira gasy manana ny maha izy azy maherin'ny 20 no indray anjara sy ahifaninana amin'ity hetsika hira gasy makotrokotroka ity. Andray ny hetsika avokoa ireo toerana manana ny maha izy azy ara-tantara ary fandraisana mpizahatany eto Antananarivo. Nitarika Ramilson Besigara avy eny Fenorivo no nandrombaka ny amboara tamin'ny Tondasa.